Mangina ny tanàna, mihidy ny ankamaroan'ny mpivarotra, vitsy dia vitsy ny olona mivoaka eny an-dalabe tamin'ity andro aorian'ny fety ity. Tena mangina be mihitsy tsy ohatry ny omaly. Ina mety mahatonga an'izay zao ianao? Dia ohatry ny isa-taona aloha any amin'ny bord daholo ny olona rehefa premier ohatry izao. Dia aty amin'ny ville zany ohatran'ny mangina be mihitsy. Toy izao ny ambiance ny voaloha sy ny faharoan'ny volana janoary 2024 teto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga. Andro mbola tsy fiasana avokoa. Tsy mahazatra ny olona ny fahanginana. Aty aminay aty zao ny mangina. Ina no mety ho antony raha mieritreritra anao? Mety ara-bola angamba satria nantsena ratsotra nisy atsotra. Mety raha ohatra fa mety olana ara-bola angamba fa zao zao mangina tena mangina tsy fantako na hoe reraka tamin'ny fety aloha ny olona fa mangina zay fa misy. Na izany aza, misy ihany ireo mpivarotra ny safidiny hisokatra tamin'ireo andro ireo. Ny ambiance boko zao aloha misy. Natao tsisy vola ny vahoaka fa vahoaka Mahajanga koa manko tia fety dia mahafinaritra be. Na ilay mikatona na ilay mivarotra, io manko samba misafidiny. Fa ny tsena kosa manko tsy mandeha fa olona mba mitsangatsangana. Efa misafidiny varotra zany zay dia sady mijerijery mpandalo. Mangina ny tanàna, maka aina ohatrany ireo olona vizaky ny fety na misafidy ihany koa ny andendeny amin'ny bord de la mer.